mbola olana lehibe eto amintsika ny tsy fanjari-tsakafo mitarasoko izany ankehitriny 7 isanjaton'ny zaza malagasy no tratra ny tsy fanjari-tsakafo tanjona ny ampianana io salanisa io ho 30 isanjato amin'ny alalany fanatratrarana ny fanamby napetraka dia ny hoe fin zéro fanampanazavana entiny Andriamatoa na Solo Anitra Robson coordonnateur régional Boeny ao amin'ny ONN fanamby zany fanamby anankiray goavana mihitsy zany igny dia tsika moa andarana manomboka miady am'izany tsikelikely ary izy tia dia tsy salamina hoe manao trano akory ka dia afaka enim-bolana dia hita fa io mijoalajoala ny trano hita fa tia ady amin'ny hery tsy hita miady ny tsy fanjari-tsakafo zavatra tsy hita maso no idiny ka mila zany ny fiara-miasa amin'ny hery velona rehetra zay misy eto tanàna mba ahafahana anatanteraka izany. Nanomboka tamin'ity taona 74 ity no natao ny politika entina ampiarana io fanamby fin zéro io hatramin'ny taona 2024 voarakitra ao anatin'ny ODD na ny objectif de développement durable izay tafiditra ao anatin'ny axe faharoa ny fandresena ny fahantrana sy fanatsarana ny fanjari-tsakafo.